Lafa mbovao hafa tanteraka kosa indray ratsaivana dia nandritra ny forum Chine Afrique tany Beijing no nanasoniavana ilay fifanarahana arajony teo Madagasikara sy Sinoa fon'ny Andriamatoa Erajona Armampianina mbola filohan'ny Republika no nanaovana io fifanarahana io hoy ny ministra ny Harena anaty rano sy ny Jono Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Tsy mahalala velively izany raha izany io ny fanazavana izay noetiny ary raha nitondra ny fahitany ity raha mabe resaka ny maro ity izany ministra tompona andraikitra izany. Mandiso marindrano ny resaka miely fa ny ministra ny Harena anaty rano sy ny Jono Augustin Andriamananoro dia tao ambadiky ny fifanarahana eo amin'ny firenena Malagasy sy Sinoa momba ny Jono sy fanomezana lalana samby Sinoa miisa 300 hitrandraka ny Harena anaty rano sy ny Jono eto Madagasikara ny eo anivon'ny Ministère. Raha ny fanazavana dia tsy tao anatin'ny délégation mafonja notarian'ny filoham-pirenena Erajona Armampianina niatrika ny forum Chine Afrique tany Beijing ny avy amin'ny Ministère ny Jono sy ny Harena anaty rano. Raha toka isan'ny délégation na ny tale général ny AMDP na ny Agence Malagasy de Développement Economique et de Promotion des Entreprises Ratferana orinasa-panjakana miankina amin'ny fiadidian'ny Republika. Nandritra io forum io no nisy ny fifanarahana nosoniavana teo amin'ny firenena Malagasy sy Sinoa momba ny économie bleue. Tao anatin'ny fifanarahana io ihany koa nisy ny resaka fanomezana lalana samby Sinoa miisa 300 hitrandraka ny Harena anaty rano sy ny Jono eto Madagasikara. Ny tale général ny AMDP Ratferana no nanosony ny fifanarahana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidian'ny Republika ny 10 septembre taona 2022. Ny ompanatanteraka tamin'ny sehatry ny Jono sy ny fifanarahana. Na izany aza tsy nisy ny fifampidiniana na fangatahana hevitra tamin'ny Ministère ny Harena anaty rano sy ny Jono mialoha ny fanaovana soni ity fifanarahana ity. Hatramin'izao ary tsy nahazo dika mitovy ofisialy an'io fifanarahana io ny Ministère ny Harena anaty rano sy ny Jono ministra tompon'antoka voalohany ao anatin'ny fifanarahana. Tsy nisy ny baiko avy amin'ny gouvernement na avy amin'ny filoham-panjakana vonjimaika tarihan'ny Rivirakotovao ho fanatanterahana ny fifanarahana mampiady ny Malagasy amin'izao akatoko ny fifidianan'ny filohan'ny Republika izao. Mahagaga nefa kehitriny fa ny kandida Erajona Armampianina izay filohan'ny Republika teo aloha no nilaza tao amin'ny RFI ny fahatelon'ny volana Oktobra 2022 fa tsy mahafantatra iny fifanarahana iny. Ary 2 andro mialohan'ny nametrahany fialahana fa hirotsaka ho mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola niresaka ny fifanarahana nosoniavin'ny tale général ny AMDP teo imasony. Nilaza izy fa zava-dehibe ho an'ny firenena Malagasy ny fifanarahana iny ary misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana indrindra fa mandalo aty amin'ny ranomasimbe indiana ny route de la soie. Inona ary no antony hitsipahana io fifanarahana io ankehitriny ka manosipotaka ny anaran'ny ministra ny Harena anaty rano sy ny Jono. Ho azy ireo tompon'antoka tamin'ny fifanarahana izay nanosony izany napidikizo ny firenena sy ny vahoaka Malagasy.